Mampitolotry ny radio Don Bosco ho anareo izao. Valifaty fa tsy fitiavana. Nosoratany aingo ny fity. Ireo anome aina ny tantara. Anjary liv. Arliva. Famitso. Lemek. Miajanirina. Ary Saloy. Tovirazana mamonjy nandray feo. Ony miajanirina nanatotosa. Mbola misy vary. Aleo piko fa tsy laniko ty Ampitombona ny kapoka arotsaka amin'ny manaraka fa lasa mazoto homana ilay zanako tato ato izay Zany mihitsy sady efa tsara asa zao dada dia tsy afiafy tsony tsika fa aza matahotra nareo. Tafiditra amin'ilay asa ihany anga ianao. Tsara kosa zaniko. Saotra an'Andriamanitra. Dia mba manaova bokosokosy fa tsy ohatran'izao tsonika. Tsy mivako loha mihitsy veko. Jereo nge volombavan'ny dada manoatra noho nireny dada be Noely ireny. Raha lasa tarany dada amin'izany daholo ny mpiara-miasa vehivavy dia ahoana? Tsy afaka amin'ilay fandevenana ara-pitso tsy maintsy ianao rery zany no mandeha any. Tonga dia miasa tsinona. Tsy manino zany fa zany miaraka aminy. Sady travail de groupe zay dia tsy manino. Mandehana ihany fa sao dia makamo amin'ny ankizy. Za efa zatra mandeha reriko. Tsy maninona re zany. Zay nge mifampikomprendre sady mifanohany. Angamo mifananiako na zavatra tsy misy dikany tsy mahafakafa fa oriny. Aleo ahy zatra anao atidy sisy eo anatrehany fianakaviana. Marina kiza mpisy kely papa. Zanako io Eno ay. Eno rery mantsy niteraka an'io. Zanako io ko. Ary eto ty fa tsy lozanareo midiridiry ohatry ny trondro voendy eo fotsiny fa sambatra mihitsy manana anareo vady aman-janako manohana sy mampifaly anahy isanandro. Zay ny sambatra manana anao Rija. Raim-pianakaviana mendrika sy modely amin'ny lafiny rehetra. Dado. Ahoana ki? Ampindramaranty marina nge ho le ordiako Anao io dia izay hitanao fa mety atao tsy hitako izay rahana amin'izany. Ka tiako ampindramina izy fa mampalahelo nefa za koa matahotra fa sao dia simba dia tsy misy ampiasaina indray Fa ataony inona hono le izy zany? Amin'ny tany boky. Ay ve dia meo azy fa faritsara fotsiny izy hikazy azy tsara Ay. Aza mamihana raha misy mahasoany hafa nefa azonao atao ihany sady miantoka no aviny zany. Tsy misy afa-tsitsika koa nge no efa nampy eo tsy misy fa tiantoka amin'ny fanampiana ny hafa sady kozinina andriny. Alefa sautiny responsable an'io zao. Manao erreur mihitsy zalahy reto ka. Mampiditra olona tsy nakana ny hevitra na mba nampandalovina teto amiko akory le olona farafaratsiny. Everiny fa azy angamba ty orinasa ty na fikambanan'olona mpanao clarinety eny ambany tanàna ka andefa ho an'ny fotsiny. Midira. Miarahaba tompoko. Nampiantso anao hony ianao? Efa ela ny antso. Maninona amin'izao vao tonga? Mbola namahakely olana tao amindretsa tompoko fa nisy tsy nety ny masinina dia. Za rehefa mampanao zavatra tody suite tsy mila ampiandrasana zany. Voaray tompoko. Iza ny anaran'lahy? Rija tompoko. Faly mahafantatra zany Toraka izany koa tompoko. Dia voalohany sady farany no ahitako an'lahy ato amin'ity orinasako ty. Tsy azoko tsara tompoko azafady. Voaroka ty ela. Zavatra mazava be zany. Tsy mila olona incompétent amin'ny orinasako. Zay no olana amin'le olona mandainga CV. Le nampanao entretien an'lahy mihitsy koa ny olona tsy misaina ary angoronetana miaraka amin'lahy. Azafady re tompoko. Tsy nandainga fa zavatra haiko sy ny anarako daholo no soratako tany amin'ny CV-ako tany. Zaly ty aza andaingana. Dokerana mpitariposy no hitako metimety kokoa amin'lahy. Aza misandoka ho informaticien fa manimba zavatra. Any amin'ny NDP mampiodina ny orinasako mihitsy ve lesy no ihany an'iny lako. Afaka miverina mampanao testanany ianao tompoko raha tsy mahatoky ny fahaizako Tsy mandany andro amin'izany ary ty. Ka tsy rariny kosa tompoko ny fitsaranao ahy ivelany sy ny fanambaniana. Ato amin'ny orinasako ary ty zao dia manao an'izay tiako atao fa tsy elandray no mibaiko sisy eo ametra ny zavatra tokony olazaiko. Zafady ary ny tsara miresaka monsieur Tovy ianao. Iza zany sotsotra anahy fa raha tsy za tsy nahita vahaolana tamin'ny virus tafiditra tao sy tsy vita nitondrona amin'ny sandoka diplôma ela fa mbola tsy malala fomba ka lela mandehany nisy olona niasa mampolo taona ny maro tato tsy mbola nisy sanamaly azy zany na dia indray mandeha aza.
fa le ry le serveur nandray an'le ray alina ray ary tao ambanin'le vera. Nazatsy eo amin'ny toerany kosa sazako. Mahazoatra ny impolo ve izy tsy efa karaha mandray volana? Iza koa kiny dia afoy poroboara ray alina zany raha tsy neny. Nandriko an'le madama be solomaso nijerijery antsika foana teo ampita teo fotsiny nanomezako an'iny. Hafahafa mihitsy zareo reny. Ohatrany hoe izay zavatra rehetra ny komandintsika nalainy daholo koa. Hay ve, ohatrany tsikarotro koa zany Zany no mody nakanakako zavatra fahatany lafo vidy teo na dia tsy mohaniko akory aza. Gaga mantsika. Efa ho 200,000 ariary latsaka kely lantsika teo. Andrasa aloha fa retsy misy atody lehibe sady ohatry ny mora. Fa tsy metsena tsony anga Denise. Ety amoron-dalana ety koa ve? Mandala eto ihany koa. Mandana ary tonga dia andrasa anaty fiara raha tsy mazoto ndry. Ka aleo miaraka fa efa ety ihany sady ao amin'ny parkinao ve tsy hisy mpanendaka. Faingakaingana fotsiny Kaza be menimena azy. Maninona raha tonga dia tany an-trano? Hanampianao angorona sy itony entana ako. Atambaro ary aloha retsy. Na saviritako le olona nividy teo koa ny fidianany nefa ray angeny mba nalainy. Eny sara azy izy naka moko. Hitako. Sady miala voly izy dia aloha hifidy izay mety aminy. Nanasalama ihany anganeny. Ie, sady Tsy mety fitonjato angareto. tena tsy mety madama. Reo avaratra reo ny fitonjato fa reo 700 mihitsy ko. Hitako io soratra io fa reto no mety amiko. Dia ato anaka raha mety. Sady zangy akabetsaka. Lehibe sady amin'ilay mbola vaovao tsara nge reo madama Mbola afaka tehirizinao elaela mihitsiko. Ataovy 3 ary nefatra. Anka. Raha mety amin'izay dia aka 30 aho sinon malafosa. Efa mora kosa izany madama. Na any amin'ny épicerie aza ve ianao ahazo an'izany? Indrindra moa fa any amin'ireny grande surface reny. Aleo ary hijanona fa tsy maninona Sady maika koa izay tsy hifandrisotra aminareo amin'izany eo. Ao rehefa omeninareo misafidiana izay tiana. Fa maninona no alefa amin'izany nefa Sara fa nahalafo androany nefa tsy maintsy mandefa amin'ny fanafodiny mamy. Mandeha aloha ty tsory aho sase vetivety fa lanika ny tato. Le mpanatitra tsy tonga androaniko. Ary aingana fa maika izay Ihan tompoko. Samy manana ny antony marina. Dia ahoana izany? Tsy haiko tsony. Tomaty indray le fanantenana kely mba nitsiry tato anatiko. Aza miteny an'izany moa Raha mbola misy fiainana, misy foana ny fanantenana. Marina izany. Andray. Aza mitomany fa tsy zakako mahita ny dada mitomany ka. Dada ho aza kifikify izany fa ahita asa foana nge dada ahita tsara lavitra noho ny teo asa. Ianao ange olona nianatra sady be expérience. Tsy ho sahiran'izany ianao hitady asa. Hita ho Tsara karama sady avelao zany hoany ka tsy dia eritreritra an'izany tsony zavatra nanahirana andry zareo efa ho ray volana tsy nahitany vahaolana. Voavako tao anatin'ny 4 andro monja tsy hitan'le patron. Fa erreur nataon'le teo alohako ny nanambaniny sy nandroahany tsy nasiany fanazavana akory. Raha tsy saina loatra mieritreritra ny tsy ho tratry ny aloka. mety possible koa hoe vitany ilainy anao dia nitady fikan'androana anao zareo. Informaticien zany aky ilaina foana indrindra ao amin'ny zareo ny resaka données sy Aiko. Fa dada nametraka ny valeran-data dia lafo karama. Fa le talohanao sy ny hafa mety azony mora. Naka ny expérience fotsiny anao dia nitakany. Andrey kako tena mitompony zany. Misy bandikely stagiaire zay nanara-body ana foana sady nanara-maso zay ataoko rehetra. Zay aro Assistant koa ny sady maka expérience. Unia sady nazavaiko amin'ny atsipri any daholo ny zavatra rehetra. Hitandady zany. Le tena saindrainy tsy tao an-tsaiko. Tokony afaka mitory ianao sa tsy azo atao zany rehefa hita fa tsy rariny. Iady amin'ny mpanambola. Leo ataon'ireo tohatra fiakarana za tsy mahavita tsony. Tsy asa manolo zany tsony koa. Dia anao inona ianao? Ketrikady hanangana ny orinasako manokana. Mamokatra zavatra tsara lavitra noho ny an'ireo orinasa nanambany sy nanao tsinotsinona ny hafa ireo. Manararoatra ny madinika fotsiny. Toanako dada amin'izany. Sosy.
Za tena mivoady fa raha sitrapon'Andriamanitra ka vita fianarana eo tsy asa manolony izany maninona moa manampahaizana malagasy voatery tsy maintsy hanompo ny vahiny na makany ivelany sy mandady rariny amin'ireo mpanan-karena eto ireo vao mahazo asa nefa zareo ny mila ny fahaizany. Marina izany anaka. Hita mihitsy ianao hoe zanako. Raha tsy mifahaizantsika tsy mihodina ny orinasany. Raha ny tokony ho izy ary zareo ny manampy tampiasa fa tsy mipiasa foana ny atao tsindrio falao. Zay indrindra manko. Marina daholo izany teninareo izany. Fa satria ny olon-drehetra ho izany daholo saingy ny fahafahana ny tsy mitovy. Tsy mitovy ny ady atrehany, tsy mitovy ny lalàna diavina sy ny tetezana iampitany. Samy manana ny vesatra zakainy. Zary lanto tsy asa manolo izany intsony ampy izay dia hivarotra. Hivarotra inona dia izy ty fo? Efa nanaty ady namana izay tena azahoana ny vary mandeha. 4 na 5 taona eo dia atsangana orinasa kely sady eny fa aiza ho any fon. Sa zanaovana fijery ohatran'izao mino fa tsy hitenanao hoe ny volana angonina namboarana trano any amin'ny banky no eritreretinao alaina. Ka tsy aleo ve ahodina hitombo sy ahitana tombotsoa aloha mandra-pafeniny toy izay hipetraka fotsiny any. Ao moa re lanto mandeha manenjika saison indroa fotsiny eny dia averiko ny vola fa ny tombony ahodiko amin'izay. Eo moa neny ho antsika foana ihany ange izany. Fa inona hoy izany te mampiasa saina? Zavatra ny ampiasany mila lasa-dala mihitsy. Milipoka ny lohako raha izao no mitohy. Fa misy inona foana informaticien. Fa dia mbola tsy nahita olona ihany izany hatramin'izao. Le plateforme vaovao vao ny créeny le développeur anay vaovao iny zao no tsy fantatra izay nanaovany drala azy dia lasa mikorotana. Ka le namorona azy kosa angeny tokony mahavan'izany. Ka izy rehefa nialako. Ny roako moa izany no tena marina. Tsy misy afa-tsy izy anefa ny mahavany olana io. Tsy hay hoe possible tafiditra ny virus ve sa ahoana fa nanjavona daholo ny données rehetra nefa ny client daholo no mandeha. Dia antsoa iziko. Efa niantso azy ihany afa tsy raisina. Azoko ihany fa somary nasiaka taminy ihany za izy nialy izay. Zao vao tsapako fa aiko ny olotrany ireny mba manakambo. Ka mety mila vola koa nge izany izy fa tsy izany. Tambazy vola dia voavaha ny olanao. Misy zavatra tsy voatery voavaha amin'ny vola izany rery saoly na iraraka volatrany anaty kilotinao azy ianao. Ary zaza tabatabaina fa tsy izany tsy nampety ny asanao tany. Mba mitady vahaolanao anao ka izany indray no ikisitinanao eo. Na ianao izany miresaka amin'ny client. Manque de professionnalisme. Njaka, inona ary ty ataonao ty? Ho any mahajanga. Andeha ho any aloha fa misy zavatra mikorotana koa ny any. Any an-dalana mandinika azy. Mila mitondra chauffeur ianao fa tsy mandeha irery an'izany. Ianao misahira-tsaina be io lasa manaonao foana any. Fantatro reny ataoko fa zany tsy zazakely. Mila mandinika sy maka saina aloha ary tsy mila nizanisa. Afaka ray volana io fiakarany tongolo. Mila tonga ny mampoko ny tapa-bolana melohan'izany efa nalefa mino ny lesitra ny zavatra ilain'ny olona any amin'izany. Tenenao rehefa misy ilainao indrindra ny fijerena entana. Enrery vady malalako Matoky anao izay rija. Fa maninona ka izany no averimberinao foana ohatrany hoe ny vavanao miteny mahatoky aho fa ny any anatinao mifanohitra amin'izany. Miahiahy rija fa tsy izany Fa ahoana Tsy hoe ianao no tsy atokisako fa ohatrany hoe manana tsindry mandry hafahafa mampatahotra azy zany Tonga ndray ianao Sao dia sanatria arabaky teny le hoe ny kely ananana aza mbola ho esorina aminy. Vatoko za ve dia anaovina ny sirisika amin'ny zavatra tsy azo antoka amin'ny vola anamboarana trano ho any zanantsika efa vita kajy io fa aza matahotra moa zany indroa ihany ho any manodina an'io fa averiko avy eo manome toky ianao hiezaka mafy ny amin'ny fiainana sy ho an'ny ho avy ny aina tsy maintsy tafiditsika vady malalako Fa tsy tandriva hoe fiara io ka inona mbola idorororona eo rehefa voadona avy eo dia ny olona ny diso. Ndre mirimorimo tsy mijery avy andray no avafa. Dia izy tsara mihitsy raha nikasika teo.
efa hitandreo hoe eto tsy azoko mihitsy mbola hivatravatrana. Ka parkinina ny fiaran'ny université ngeto rikala fa tsy fijanonany bisikileta mpanao livraison esory teo io. Ka nilalorina ho le parkinina tsy ambadika dia eto ny bisikletako no apetrako. Tsy afaka nololo aviko sady toerana malalaka be io fa aza mifampila vaniny. Toerana malalaka be io dia miala fa efa eto foana ny mahazatra fa metrahako ny fiarako esory teo io Ka eto ihany misy poto ahafahako mamoatotra azy. Tsy misy iraraiko an'izany fa esory faty tany rangato ny faty ny zavatra tony Fa manina raha tsy dakana ohatran'izany ny zavatra zafady. Zavatra kely tsy misy dikany io ny bahana toerana io. Na tsy misy dikany aza tsy mangataka na mitongindrana ny anareo misy vidiny Oka zava, tsy mananjoanao zavatr'olona ohatran'izao ndry. Afaka manao an'izay tiako sy mahafinaritra ny saiko ato Ary ane mandeha rehefa voatitra ny entan'olona fa mitondra virus. Sady tsy te efa mana amin'olona ohatranareo zao kosa alefa tsy manakorotana ty ampianarana aty. Za tsy livreur fa mpianatra ohatranareo ihany. Zany Dikan'izany mananjo ohatrandriana tsy misesy tamin'ny fiara raitra ohatrany ianareo aza. Dia kalikalma ihany fa tsy any ambaravaranareo ny arenareo. Olona tsinitsinina nge zany ry dady Izy asa tsy tsikarotra akory hatramin'izaiko. Izay ao manko presque mifankafantatra sy mifankahalala daholo. Regle ho any zany rynjaka fa mampalahelo le zaza. Ok. Andraso fa za mivantana mihitsy no any rapitso. Merci papa. Isan'ny mpanohana lehibe sy mampandeha sy mampanindra tsara ny fianarana io tsika dia tsy tokony atao tsinitsinina. Zany mihitsy tokony hampafantarina ny rehetra zany mba hifanajana. Misy ny ankizy mieritreritra hoe mitovy kilasy daholo ny olon-drehetra. Za nge sura fa ny fanampindry mopera avy any an-dafy no ahafahany zany ankizy zany mianatra ao Normalement tokony olona mitovy amintsika ihany aloha ny tafiditra sy mahatakatra ao Ka tokony mba asindry zareo sivana ihany kosa na izany aza. Lasa manohitohina ny hafa sy tsy mampifantoka azy amin'ny fianarana. Dia aveo lasaina fa ny olona ny tsy mahay nefa ry zareo mampiditra virus manelingelina. Tsy zara koa aza misy an'izany fa tena marina aloha ny indri voaraoka tao raha mbola nidobla tamity. Be rendrarendra loatra ny olana io zanakao io Tonga andray neny raha ny sira. Ka marina zany mahita programa fironina foana nareo sy reny namanareo reny. Andeha alatra lesona any amin'ny chambre amin'izay aloha za fa hitatro indray ty resaka ty. Jereo ny fomba ny zanakao dia tsy mba miteny ianao. Ka inona ary ny tianao teneniko ao Oviny ianao mandeha. Mahavelom-bolo kosa izy zaniko. Tsy tapabolana ve tsika dia hody raha izany. Oay ledy oay Manao ny dada ry neny. Neny Tsy namantsika tsony. Tsy namantsika Tsy marina zany Mandangy ianao. Zany ny marina Mandangy ianao fa mbola mitsabo azy ny dokotera Tsy matsany ny dada. Moramora iaina. Aty amin'ny hopitaly nge tsika. Ka tenenao ry za hoe lainganao zany. Ano aneny. Indrisy. Tsy maty zany dada fa disy kely nareo Iaina. Teneny dokotera elanenina fa tsokivy. Okizay sombonay koa. Okizay. Tsy misy hoe okizay zany. Tsy manaiky an'izany Ka atao ahoana Tsy vita ny dada zany amelatsika rery zany. Tsy fomba ny dadako zany. Raha ny sitrapony koa nge dia izay Sanga lahatra tsika fa tsy mpandahatra. Lahatra sa hitrakatraky ny hafa. Fa hoaiza ianao hoaiza? Hijery ny fahasalaman'le nandona azy ao aina solony aina. Ianao ve adala ry aina. Aty ianao. Ho lasa dala mihitsy raha zao no mitohy. Fa maninona ny dadako ny nalainy tamiko sady. Tsy manana fatsina nga. Tony aloha ianao sombonay koa. Io moa hoe mitony Rariny zao aminao. Tokony ampitony. Eny
Na ingadrako aza tsy avelako velona izany io fampanarahako any dadany. Andray Ahoanao ry neny? indrainao efa namelantsika dia ho avelanao koa izany za. Sa tsy misy esanao saina tsony ny aniko rehefa tsy aorija. Mandehana mamali faty dia migadra avy eo. Aleo ahy aina rery sady tsy misy vadiny tsy hisy zanaka fa tsy maninona. Mandehana ataovy izay tianao e. Ka tsy rariny kosa angery neny. Ka inona ny ataonao e? Velom-bolo sy velom-panantenana ery le dadako niala tao an-trano fa hiato mafy ahatafitatsika. Tsy nanapo mihitsy aho hoe ino fiana farany omeny aho. Indrisy anaka. Tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe veloma mandraka izay ino fanaovana. Aza matahotra renao sombonay. Tsy avelantsika vitavita moro zao a. Okizay izany sanako izany. Okizay. Amon'olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy ho zakanao ny alahelo ny kamboty. Ary aza mivovo be fa efa mazava nge ny didi-pitsarana avoaka teo e. Misy fetra ny voavidin'ny volanareo e. Ndao fa hifankahitsika. Te andrahoana anay ve ianao izany madama? Raiso amin'izay tianareo andraisana azy e. Fantatrao tsara moa fa azonay toriana amin'izany ianao. Dia mandehana tory fa tsy rarahako e. Manamboly nareo dia afaka manao an'izay tianareo atao sady ambonin'ny lalàna. Ninninona teneninareo dia nandresy izay e. Naoritra hatramin'ny fanananareo aza atody sy vato tsy hiady izany mihitsy e. Andao andesa olo fa marary ny ndoako ka. Ndao fa hifankahita kely tsika e. Za tsy matahotra anareo na manambola tahaka ninona azy nareo. Misy farany zavatra rehetra le mpamono ty a. Ary aza tositosika ohatr'izany ny vadiko fa olona marary io rikala tsy manjary ty a. Tsy rarahako izany e. So everindry fa ny dadandry rery aza ny vo tamin'iny accident iny e. Tsy mahay miaina. Dia ampiariko aminareo minan-kavony tsy mampahay miaina andro any. Rasefo a! Vonjeo! Vira sefo a! Iaina, mipetraha tsara venao ve adaly? Iaina ho Tsy rarahako ry neny a. Tsy amelako anao. Vadiko mbola marary tsy namelanareo raha tsy nitsangana taty mbola atao an'izao koa. Io rasefo a! Tonga dia ento fa mpamonon'olona sady eto imasonareo mihitsy. Tsy misy inona koa rasefo. Mifanditra kely fotsiny izay dia samy hamonjy vidiana ka. Ao fa milamina io e. Io indray tsy ilamy izany e. Na nieritreritra ao ihany aza dia tsy ampilamina fa hanenjika anao isan'andro. Aza manantena ny hiadana sy ilamina eo ambony alahelo ny hafa izany. Ndaka, fa maninona ianao? Nanofy ratsy indray? Mba makela tegniko eo raha mangatsika mivereo azafady. Isaky mikipo ny masoko dia miverina ianako ao anatin'ny nofoko foana le accident. Tsy matory mihitsy angamba no mety amiko. Ary tsy atory mandrakizay. Sao dia mba tokony hiverina any amin'ny dokotera ary tsika e. Afaka manala nofo ratsy mampandrisaina any dia andao. Alamino ho any saina. Aza eritreretina tsony iny. Mora aminao ane no miteny amin'izany rehefa tsy eo aminao le toerana ny saoly. Heverinao fa sitrapoko moa tsy andriandro manalina fa dia hoe hieritreritra n'iny accident iny foana. Tsy mora nge fa efa mba milamina iny e. Afaka mahadiodio tsy misy arakaraka tsony ianao ka mbola inona indray e. Afaka tsy kelikely io. Teo anatrehan'ny lalàna no afaka noho ny tsolotra nataontsika fa ny eritreritro tsy madio sy tsy mety mampiala maina ary saoly. Marina ny tenin'le vady aman-janaka le rangahy iny. Misy zavatra tsy voavitin'ny volako. Ny anao koa izao tenin'olona mahantra tapidalaka le rehetra izao no abahanao an-tsainako aiza moa ianao ny tsy hanonofo ratsy. Ndao andeha hiala sasatra kely mihitsy ka. Sady misy voyage mandeha Dubai vao miainga indray any. Ndrava sady ianao? Eno ny tsy mahatsiaro andro arivako. Ndao angorona amin'izay fa efa mimaizina nge ny andro e. Zara raha nahalafo andro any dia te hiaritraritra keliko. Reto entina dia tonga dia andrahoy ny vary e. Aza mijanona riva be azy e. Ay mivarotra ety amoron-dalana ety io raha matoa io. Malahelo sy valaketraka ireny izany paozina izany. Le zanany vavy mihitsy ny lasiny. Izay lasakambody sy fitiny izany no tsy fitandremako. Meloka.
Tsy afaka miala eto raha tsy mahazo ny fanafodiny mama. Ny sakafo rapitsy koa mbola tsy misy tokotaniny. Tena nangina loatra ny tsena androany. Rehetra ohatra zao ianao mitsena, miantsoantso sy mianiany eto dia mividy tsy vidiny noho ny fanentananao ny olona. Avy eo tsika roa miara-mihinana lasopy komando ery amin'ny désy kely sy mividy mofo akondro ho an'ilay tokatsika vao ndrena milantolanto moramora mamonjy fodiana. Fiainana tsotra ireny fa nahitana fifaliana. Zao onjonjonay mianaka sisa ny fiainana. Samy mizaka amintsika sy mahery izay fa samy mahatsapa ny rahatra ny anatinay nateraky ny fahapanganao. Mafy loatra. Aleo anatony eny aka. Atao firy ny totinao tompoko? Aleo fa vidiko daholo izy rehetra. Zany ve? Sady ay ianao tsy amitsondra raha misefa mandehana. Tsy mivarotra amin'ny olona ohatra anareo zay. Mba hiresaka kely aminao raha mety. Tsy misy tokony ifampiresahana tsony. Tsy efa nahafaly anareo reny valim-pitsarany reny ko mbola inona indray? Hitanao madama? Mandehana mandehany raha misefa tsy te hiresaka aminao ah. Tsy efa voavidinao hatramin'ity arabe ty koa aza ve nefa? Aleo zany angoronentana dia andeha. Mifona re madama. Fantatro fa tsy merina ambadinao ny fonako. Fa mifona aminao ah. Tsy fananiko ane ny accident iny e. Fa ohatran'ny accident rehetra ihany. Tsy mahafaly mihitsy reny. Tsy misy olona niry amon'olona zany koa. Tsy misy dikany amin'ny mpanambola ohatra anareo zany e. Tsy marina ny teninao. Misy zavatra tsy voavidin'ny vola. Raha mahavidy ain'olona ny vola madama, naveriko ny vadinao na ohatrina nangatahana tamiko aza. Io resiko. Aza mikasikasika netako akory ianao rangatia. Ao ianao fa manilingelahy e. Inona ny tianareo ataoko fa ataoko ninona. Aleo injeny iny fa zara azy ty resana ampilamitsaina. Tena vaky daholo marina ny totoko ny azakazaka mitsoka ny lerangah io. Mbola manaraka ihany. Aleo tonga dia moa tsy apiditra dia vola amin'io e. Manenjika azy izay ny eritreriny. Aza mba tsy taty amiko taty no nitonantonana fa nataoko nandraingirangy. Aleo amin'izay zany ho any e. Izay ahitana vola zao no tokony eritreretana. Zaly eny anjera nge ka vaky miparitaka daholo le atody. Dia ahoana zany? Telo misy efatralina nampinapinaka n'entana rapitsy hoe. Ohatry. Fa taizany nanananao vola nefa za aza indraindray efa tsy manome saran-dalana anao tsony. Manao vent en ligne nge ary neny e. Eno ah. Tsy maintsy miezaka miketriketrika fa tsika efa sahirana ary neny ah. Tsy afaka ianterako anao hatramin'ny firesin'ny zavatra ilaiko any am-pianarana. Sady mipesehako simba dia tsy maintsy mampanamboatra an'izay ah. Dia omenao andray? Tsy manina fa betsaka ny livraisonko rapitsy dia manangona indray ah. Ka matoa nge ianao miezaka mifofotra sy manangona dia ilainao ty indrindra amin'ny fianarana. Iza moa tsy ila vola fa fifanampiana ny fiainana ary neny ah. Na izany azako. Mbola afaka mandefitra ny ilako azy dia mifanampy aloha tsika. Vao tamin'ny herinandro ano nanomboka dia mbola tsy manana be fa efa ao anaty programako mihitsy ny hanampy anao. Sady mba hahazoana an'le izy. Tsy laiko miasa saina amin'izany ianao e. Iza indray aza no hifanampy raha tsy tsika mianaka e. Aza matahotra neny fa tsy manelingelina ny fianarako izany. Ny ankizy sasany aza sady mianatra manao sipa no manao inona mahavita ihany koa. Fa inona kay tokony ampitomany amin'izany neny ah. Ranomasim-pifaliana io ry aina. Sambatra manana anao. Sady malahelo ihany koa satria tsy mba afaka manara roatra ny fahatanorana sy mifantoka amin'ny fianarana ohatra ny tanora rehetra ianao fa efa ny ana tao anaty fantrana dia mbola mitady vola ihany koa.
Inona koa izany angasafiditsika ny tsy anana ohatry ny olon-drehetra. Tsy mahatsapa mijalona miafiafy izany aho. Ekeko hoe sahirana raha-pivelomana tsika saingy mahatsiaro isana sambatra sy ny angaran'Andriamanitra mihitsy any menanareo sy dada. Tiako be ny fiainako ary tsy foika takalony amin'izay miaina anaty harena. Ndry avy aloha fianiko mafy izany zanako Neny. Sao dia sao ndry dia ho voaroakato iantso any dadanay ah. Tsy misy irarahiako an'izay dadanareo any fa ndry diso indray mitabataba ohatry n'iny eo. Fa nanindry mihitsy nikasika tamin'ny rétroviseur teo. Inona ny nakana sisy ny be taty nefa dia lalana malalaka be io. Ireo ankizy rehetra ireo nahita daholy. Iza avy izany nareo sahidy zory vavolombelona amin'izany? Nareo rehetra nahita daholy. Ianao aza sitona mihitsiko. Inona ny olana? Ny olana? Ny olona ohatranay tsy mba diso izany eo anatrehan'izaniza. Dada! Niantso anao mihitsy za teo. Ka mbola tao amin'ny birao za? Fa misy inona? Tarana boajo marina fotobonemba. Mpamono olona indrainy dia te hamono olona koa ny zanany. Tsy mahagaga. Bonjour ndry. Fa misy inona? Tsy mba mahay miresaka tsotra angaha nareo fa dia tsy maintsy mampitangorin'olona ohatran'izao. Izao nivoaka andry dada rehefa bakary tany ampidirina amin'ny toerana ohatran'itony ah. Mandehana miverina any amin'ny birao dia roay tato io ka. Io ihany ilay nanao anaty amin'iny angery dada e. Ndana hoe jerentsika kely. Sady tsy misy dikana aminareo koa nke izany e. Eno ary ihany dia ho hitandry kely. Izay. Mandehana miparitaka ny daholo fa tsy hitako izay hitangonana eo e. Mody ianao ry kanto. Dada, fa izy kely mihitsy aloha ilay kiala tsy manjary io fa tsy rariny loatra ka. Raha ianao no nahita ny nataony anaty eo ah. Mody ho ahy ianao. Ianao izany dia tsy mba manaka-tao ankoatra ny hoe mitady problema foana. Dia izy indray ve izany ny arovanao? Ory dada. Tsy misy hoe dada fa mpianatra ohatran'ny ankizy rehetra ianao dia mila manaja ny fitsipika amin'ny fesy manaja ny hafa. Izay raha teo hajaina ihany koa. Ary oka izay ilay fanono tononana ny anarako fa za akory tsy biby fampitahorana. Dada kosa raha tsy mba manontany akory fa tonga dia manome tsiny hafa fotsonitsotro izao ah. Anontany io daholo ireo ankizy ireo hoe iza ny diso. Za nandeha tsara tety amin'ny trottoir ny fondry fotsiny. Avy eo indray indriny ny avava sy manambany. Nampoizindry mihitsy mantsy ny banako andry iny ah. Everindry fa hoe hangina eo anatrehandry ohatry ny ankizy rehetra. Ka ninona? Aka dommage. Izay ho ah. Miala tsiny ianao. Maninona? Ny olona rehefa diso dia miala tsiny. Alefasy izao sy eto mason'ireo olona be dia be nampitangoronareo reo ny fialatsinao. Aingana. Vetsivetsy fotsiny e. Inona amin'ilay hoe za tsy te resaka aminao misarotra takarina be raha misy mbola manarakaraka eo ihany ianao. Amin'ny fona, inona ny tianareo mianaka ataoko ho anerako ny tsy nentana ataoko taminareo fa ataoko hamelanareo ah. Ampiofinina eo amin'ny fiainanao moa ny famelana iny elokona tsy. Ampisy fiatraikana amin'ny toe-tsainareo zatra manao tsintsinina ny hafa. Normalina be ny zanakao raha ohatran'ireny. Raha aman-dreny tsy mba fitaratra fa Tsy anjaranao no mitsara ny fitondrako ny zanako e. Ary tsy misy idiranao mihitsy izany. miaina nivon'ny fiarahamonina ny zanakao raha ngaty dia miatra ty aminay ny fomba ratsiny ah. Tehirizo any ambaravaranaareo any ny areti-karena sy ny fitiavam-boninahitra reo fa azavoaka ty aminay. Efa mba manetry tena mangataka ny famelanareo ah. Ary miangavo mihitsy. Nefa na izany aza ianarana tabatabaina sy tenitenenina fa tsy tiako. Tsy ianao zazakely ray ranonorana io mihitsy nanao tsinitsinina ary ianao no iseho iteniteny ahy eo. Tsy fantatrao anga za sy ny andraikitra atao amin'ity sekoly ity. Tsy fantatro. Sady tsy mahaliana ahy. Satria za tsy matinareo lolo amin'izay toerana mamboninahitra nananareo. Ny any fantatro dia mpamono olona ianao. Ianao no namono indraiko. Fa anao tao anatin'indray mpimaso nofinofy ny rahanay mianaka. No ianao dia tsy mba manandray aro aho ohatry ny fiarovanao anjanako tsongo ah. Anao izay hatafitanay io arana amin'ny toe-tsain'olona ohatranareo. Izany no antony lehibe indrindra antony ialany teo aminay mianaka na tsy foy ny asa. Asopatra loatra ianao. Azafady kely.
tsy hamelanao mandrakizay izany afa aza mety tsara vela tsy mangataka an'izany tsony fa reraka eo fotsiny. Tena azafady. Tsy tia halala izay toerana misy ny fahefana nananao mampireharehanao fa ny any fantatro dia mpamon'olona ianao. Mpamon'olona ny fahitako anao mandrakizay. Dia aza mananto-kantona azy sy ny reniko tsony sao dia hifanahirana eto tsika. Mbola mamy aminay mantsy ny miainana dia nesorina taminay aza le andro ny ankinanay. Teo mason'olona rehetra teo no nivalivalizy tsy nasiany dikany fa tsy namaly dadana kely aza. Mbola tsy hitako indray izay nanaraka raha any an'iny avy eo. Asa tara amin'iny koa ngamby izy dia te hiditra pampasosony. Nzaka, ianao ve adaly? Zaza mba ianarana anaovana vavavava fa tsy zaza kely ohatranao akory a. Efa ninitsy ny tena fa tena trop mihitsy ny zavatra voaka ny vavanao io. Efa hatrany am-pianarana mba nana tena ny fiarovanao fa tsy nisy. Dia tonga ty koa za dia mbola kasihanao tanana mihitsy. Mandehana lay ny antsy rangaha dia vonohy faty any rehefa tsy tiana tsony fa tsy maninona. Fa inona loatra mahazo anao ty e? Zavatra tsy misy dikany ohatran'izany ny aminona zaza. Fa mety ny zavatra lazainy aminao. Aza omena tsiny kosa fa tezitra loatra izy e. Ferovana mba nandrandrainy taminao. Marina mihitsy ny tenin'ny olona. Nandinika lalina sady mahita ny fombafombany dia tsapako le izy. Olona izy? Tsy hoe vavitokana ianao dia hoarahana ny sitraponina hita zao ary fa tsy mety. Meo aty ny lakile an'ny fiaranao. Meo a! Rehefa tsy hay anaja ny hafa dia mandehana bisotra ny olona rehetra. Alefa sy ty koa iny carte bancaire iny. Dada! Fiavako anao no nanaovako an'izany e. Tsy sakafo afa tonga dia mihinana. Neny a. Tsy rarontsony kosa zao ataony tady zao a. Ny andrainao rehefa zay dia tsy hitako izay atao. Mba mitenena roneny. Eo amin'ny resa-bola mety afaka manampy anao ihany fa le fiara. Aleo aloha ilamina fa averiny aminao ihany iny rehefa tony izy. Fa iza indray nefa izany ankizy ny itiavanao tamin'izany e. Zanak'le rangaha voadona ny dada. Ny anao kosa kay raha tadiavinako. Dadanao hatramin'iny loziny a, ohatry ny verivery saina tsy hay hoe ahoan'izany. Mbola nampianao ihany. Eny e, maika ianao saingy tsy mazava amiko loatra ty. Ramsea, Yey! Fa izy andry neny? jerenao reto vola be reto. Naterin'iny olona iny teo. Hoay! Atsika avy tany amin'ny assurance sa hono sandany fahasimbana taminahazo ny dada sy nentana nentiny. Tsy azoko tsara. Ka na za koa aza nge tsy mahazo ny fanazavany fa ohatrany sambadidaka be tsy mazava izany koa e. Antsika hono reto ary zotsika tsara ny mahazo azy. Izay ny votoatin'ny fanazavany. Dia aiza ny taratasy manazava an'izany? Tsy misy. Na za aza nge tsy nanao sony taratasy na dia ray azy. Nitaika fa tsy nomeny. Izy aza ohatrany makitsoko izany. Fa kosa izany ka. Izany ngio ahy. So dia sandoka. Tena izy. Dia ahoana no atao? Tena tsy sahikitika andreo aho sao dia ahitako lozaka. Na andraso tsoko monsieur Liva fa izy mety mahalala ny momba an'ity. Atsy hoe ary e? Andraso. Tsy mandray. Andao tonga dia andehanana any amin'ny biraony any zao dia zao fa mbola tratrao iny. Izany? Tsika koa no irorosaina amin'reto vola be tsy fatapiaviana ato reto. Andao ary. Andao tonga dia hiditra. Ka izy ary tsy mandray mihitsiko. So dia sahirana izy. Ka efa ety any jery neny a. Andao. Manao ahoana nareo? Salama tsara mandrapahitako ny tavanao. Tsy aretina ny do fotsiny ny tonga rehefa mahita anao raha misy fa areti-po sy areti-tsaina tsy sitrapanafody mihitsy a. Raha izay ianao tsy mananto-kantona anay fa mahavita zava-doza indraindray ny olona marary saina. Ndao hiditra ry aina fa aza mifamaly aminy eo a. Fa aninona ato nareo raha tsy madiso? Inona no idira lerangaha ty amin'izany e? Adala. Mandana mody fa tsy misy tokony ataonareo aty na dia kely aza. Adala araka ny tenin'ny zanako marina ianao. Ndao ry aina ka. Tsy ohatrony ilay tompon'andraikitra momba ny vola raha izy nitadiavinareo. Voaraoka dia tsy hay hoe oviana na oviana vao hisy mpisolo. Ndroanao? Fa taiza moa zany nalalanao hoe resaka vola no andehananay aty e. Tany aminao ty vola ty, Tsy sanatria hoe vidin'ny ainy vadinao natambazako vola nareo amela. Fa hitako ny fahasairana nareo vokatry ny lozy iny dia
mba tia hanampy anareo a. Tsy mila fanampiana vaina aminao zay rangaty fa inona ianao tsy nangataka tany aminao koa zay na ariary aza. Aza eritreretina hoe vola taty amiko fa raisy ho vidin'ireo entana be dehibe saika amin'ny namidiny vadinao simba tamin'iny fotoana iny e. Fa le rangaty ve tsy mahazo teny gasy ahoany e? Tsy mila an'io zay. Io ny ianao dia aparitao eraky ny arabe ifandrimbamantra rehefa tsy hita zay asiana azy. Tsy mba afaka miresaka tsara sy milamina mihitsy zany sika. Tsy afaka e. Inona anao ataoko? Arasy vetivety. Njaka, ianao mbola miresaka amin'ireny ihany? Sa mifanarakarakatra ty mihitsy? Fa inona nataonao aty? Za zao mametraka fanontaniana fa tsy ianao. Efa ela nge nanarahako maso anareo teo e. Ianao olona ohatr'izao dia reny no sy lelana sy tambatambazana ohatr'ireny. Dia hanampy an-zareo fotsiny any ahy. Ka efa tsy mila mifanampianao izy dia mipetraha tsara. Manajà tena. Sa tara amin'ilay ramatoa kosa ianao fa tsy nizanany araky ny tenin'ny kanto. Aza atao izay mahatezitra azy Saolo fa tsy zakanao zany a. Mba mariny. Milamina eny e. Raso, tindray aloha misy kely sao dia ilainao. Aoka zao ka. Mba nandeha ny tsena tato ato zay. Fantatro fa mila vola ianao ampiasa ho any aloha e. Misaotra iaina. Fa manino ianao tsy mba tantara tamiko ny olana teny atsena? Ka efa voavaly izy dia tsy hitako tsony moa izay antony tokony hoe hanadalana anao amin'izany raiko. Le izy azy efa voavaly. Fa firy andro tsy mivarotana sy nidina tamin'ny fivondronana zany nareo? Za tato dia tsy nieritreritra ninina ankoatra ny nianatra anio fa ay ianao niady rery tamin'izany. Mbola tao anatin'ny examen ianao tamin'ny herinandro iny dia izay ny tsy nanadalako anao e. Efa milamina izy zao ka. Iza ny tafiditra tamin'ireo nahazo trano ivarotana tsika? Roberta ange ondriny eny ka nandoa amin'ny tapitrisa maro vao nahazo tao e. Ary tsy izy rery fa saika ireo olona nahazo rehetra mihitsy. Matsapa tena ho ny angaran'Andriamanitra mihitsy ary aina. Misaotra azy. Laza ho any marina fa zange tsy zazakely tsondriny eny e. Ekeko fa mitasy manambona antsika Andriamanitra. Nefa ny zavatra nataonao tao. Laza ho ahy e. Neny. Le volinina nampiasaiko. Vola? Ie. Volinina? Ka nisy nanaritra teo ambaravarana ny andro triny ihany nge le voly. Ny tranon'le rangahy iny nefa tsy hitako hamerenana azy. Tsy afaka aoriana koa io dia nitehiriziko tao. Tsy maintsy nanomenako namahako ny olana tsena avy eo e. Tsy nanan-tsafidy ary aina. Ao fa soloky izay nalainao tao. Tsy tiako ikitikitika na ariary aza amin'ny volan'indra nga tsy matao dodintsika na ho faty misary sy atory amoron-dalana azy zany eny a. Andray. Fa za marina angeriny eny ka nahita stage payante e. Zany ve? Ie. Andray. Tsara kosa zany ko. Le raha misianay ao am-pianarana no napiditra tany. Zany? Sady tsara karama be le izy rineny. Andray. Raha stagera karama be ohatr'ireny ko ngamba ny mpiasa ao tena mpanefoefo mihitsy. Ndry koa zany. Ataoko tsara ny stageko sao dia mba afapohan'ny zareo ny asako dia raisy mifiko sao ah. Fa nga hiasa manolona indray? Ka akanabahana aloko. Aiza koa no izy tonga dia ny ambony zany raha tsy nandalo tana-tohatra aloha. Tsy mandray olona nga ho ny pastera androany? Tsy haiko fa za koa. Ay ve ianao e? Madama, tsy vampy izay e. Ninona e? Ny fanarahanareo alahelo ah. Eny e, ekeko fa nanao fahadisoana. Fa iza moa ny olombelona tsy nanao fahadisoana e. Tsy rehefa natsapany tsy nety nataony sy vonina iova izy dia izay ny zava-dehibe. Mainka ara misea. Mety hoe samy kristianina mivavaka ato ihany tsika. Fa izay tsy piditra am-piangonana. Raha tsy hoe indraindray fotsiny no mety tsy nifankahitana hatramin'izay. Tsy dia mahaliana anay loatra koa le hifankahita aminareo raha misea. Hivavaka no antondihanay aty fa tsy apiditra devoly. Sitrak'Andriamanitra ve ny fiazonana lolo-po e. Ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo misy hoe mamela ny elokay tahaka ny namelana izay nanota taminay raha tsy deso ny fitadidiko. Mangataka famelana amin'Andriamanitra tsika nefa tsika azy ty tsy afaka mamela ny hafa. Anjaranay sy Andriamanitra zany. Fa misy idiranao. Tsy haiko ianao na ino na tianao madama fa nanova zavatra be dehibe teo amin'ny fiainako iny accident iny ah. Na ny toe-tsaina, na ny fomba fijery, indrindra ny teny naloaka ny vavanareo. Zava-dehibe amiko ny famelanareo mianaka. Arabaka teny le oabolan'ny tolo manao hoe
aleo enjehanao mba masika toy izay enjehany eritreritra izaka izany raha ary mahalala antony aina ry-jaka fa manino ka nisy an'ity dosie ty tatoko ay ve dosie an'olona manana fa vera amiko ny karakara taratasy natseny izay iny dia daraiky taty amiko fa misy olana sa inona ny tianao fantatra le olona ny tiako ho fantariny olona spesialina mantsy izy ty matoy ianao mihitsy ny mandray an-tanana ny dosiany rehefa misy ohatr'izany mantsy dia olona foana nampikarakarahnao azy olona spesialina ohatrany ahoana ohatran'le tianao teneniny le madama vadan'le raha misetratra ny aksidanta amin'iny io maninona ay mbola iny ihany manahirana sy manadala ny lohanao tsy maintsy mijerijery sy manampy azy ireo arery saoly manano tena tsy fidiny sikamboty ane reny no ny amiko dia mieritreritra isolo toerana n'le vadiny hatreny ampandriny ianao sa hatraiza mihitsy mangina ianao fa tsy ao an-tsaiko akory zany tsy mpanararoatra ny fahavoazan'olona akory sady tsy mbola nieritreritra ny anitsakitsaka ny tokantranontsika zany na ndray mandeha aza zaza ivarotana saka belory njaka miaraka mihitsy nareo matoy ianao miraikiraiky sy milelaka ohatran'ilay losy amin'ireny izy kosa aloha tsy ratsy aza mirediredy rery saoly na zana izy samy tsy misy mieritreritra amin'izany mihitsy ny fankalany aza ohatran'inony so everinao fa zaza kely voateraka omaly aza ay voaray le izy fa misaotra dada tsy misy fisaorana ke ahoana nafinaritra ny tany tena nafinaritra be mihitsy fa androany ray aza fa mba tany ampiasana ny dada nefa ianao tsy tao nanina tany aza mandehandehany mihitsy aloha raha tsy mampilaza meloha ka mba te-hanao surprise amin'ny dada ako ka efa hoe aza mandehandeha ihany ho so mahatratra azy sy ny sipany ao am'braoany ao aza manesika ny ara-tsindohanao ao an-tsainjanako ao mihitsy ianao saoly so hifanahirana etontsika rehefa te ampijaly tena amin'ny famoronana zavatra tsy misy any ianao dia aretorery aniny ianao fa ny zanako aza ampidirina amin'izany mihitsy mba mahalala menatra nga dada sy nendra nga aza miato foana ka aza fatyke za tsy te any amin'ny birao loatra ntsony dia izay ny tsy ampandehanako andre any fa tsy hoe zany mihitsy mampalahelo ndre raha manantena nahita ny dadany nefa zany io tsy any akory efa tao trano aho no mamita ny asako amin'ny akapobeany fa maninona ry dada fa misy zavatra saika angatahako aminao marina raha mba mety dia aza lavina moa raha tena tiana dada dia aza lavina inona ndray zao zany tazako tano ao le sipa tsy tiako maizina iny le any ampianarana iny zany mety hitady asa angamba aza raisina mory dada le zanak'le voan'ny accident indray zay fa maninona ka izy no alanao mafoatran'izany dia tsy mba afaka mifanaratsena sy mifandefitra kely mihitsy ve nareo rovavy fa sarotra be nga le fangatahako ry dada zavatra fangatahanao amiko sombiny aiko tara loatra ianao fa efa volana vitsivitsy maromaro zay izy no ny asa tao amintsika maninona misaotra betsaka iaina avy aloha mba ampio iaina inona ndray zany famalinao efa hitanao afa navesatra dia maninona ny tsy mba nampiana fa vao maika nanidy rideau maninona raha nasaina nateriny olona nanatitra anao iny taty an-trano mihitsy tenena izy hoe aza manao sotapany amin'ny manaraka izany tompona andraikitra voalohany manampy sy manohana andreo kamboty ahin'ny fiangonana izy anjaranay ny zara androany tsy mahaliana ahy zany sady tsy misy hidirako roneny andeha aloha mipetraha aloha ianao iaina miresaka aminao nge zay za atao ohatran'io fa tsy tiako ka za zany tsy maintsy anao zay tiana sy mahafinaritra anao foana dia ianao afaka manao zay tianao andray rena falifaly ery anao ateriny mpamono olo iny iny ange le olona namono any dada sao dia adinao tsy adiniko ka saingeko mahay mandresy lahatra loatra izy dia babony lango malefaka tany raha matoa sany mianotrinina indray mba asio azany any aho fa mbola reninao na izany aza fa ianao manaja ndraiky izay maty ny finoana iny olo iny
Ataovy izay mety tsy mahafinaritra ny sainao fa tsy maninona. Dadako iny. Tsy hoe izay mahafinaritra ny saiko fa olombelona nofo sy raha manao fahadisoana oatra asy ianao izy. Efa mba miezaka manarina ny tsy mety nataony sy ny aika izy dia izay ny zava-dehibe. Iza moa tsika no iseho milay tsy hamela heloka. Tsika le olona nilaozany dada tsy fidiny no netraketrany. Tsy misy tombontsoa amin'ny fitazomana lolo-posiny hoe Rehefa tia hamela azy ianao dia izay fanarahnareo any fa zaza terena e. Afaka manambady azy mihitsy koa ianao tsy maninona. Ny dadako moa efa matiko. Iaina! Iaina! Avy aloha sombonay koa. Dosiany izy tia nisy nametraka teto amin'ny latabatra ty. CV any dada sy lettre de motivation any. Fa ina koa no ataony ty aty. Nga dady efa niasa tato. Tsy azoko loatra. Za mahazo. Andrekako fa ina no ataondry ato. Any mba aty amin'ny asako aty koa. Za koa aky salama tsara sady faly mahita andry. Tsisy kalay aloha androany. Mandeha sao dia asiako avoaka ny sécurité eo. Tsy azoko. Inona kiny antony akalandry amafy ohatran'izao a. Ndry iny nanomboka voalohany hatrany am-pianarana. Saingy vao maika halako ndry. Tsy ndry irery fa fianakaviana sy ny manodidina ndry mihitsy. Indrindra ny dadandry mpamono olona iny. Alandry izy kinona ny ataondry ato amin'ny orinasany. Fa ndry moa izany mihevitra hoe tena manam-pahaizana sy tsara lavitra noho izy nisy ampiditra mamem-pona tsy mila mandefa demande de stage sady omena karama-ambony lavitra noho ny rehetra ato e. Tsy azoko. Zany ve dia tsy azo hoe mba miseho manam-pahaizana ihany nefa zavatra tsy misy dikan'izany dia tsy takatra. Kadohany, io ny dosie ny dadanareo io. Aleo azy zay no atao e. Mifampita vaovao eo ihany tsika. Veloma daholo dia mirary soa. Lalako ihany ange iny madamo lanto e. Anaty tamin'ny madamo le dimianaka dia any ihany koa mantsy ny lalako. Oka izao fa misaotra indrindra raha misia. Hita ny aina ianao nanatitra iny dia miteraka fifamaliana mafimafy teo aminay mianaka e. Tsy te hampisy olana eo aminay mianaka. Eny ary. Masto? Haiko mihitsy fa ty am-piangonana no atratrarako anareo. Ty aho mantsy no afaka atao fialokalovana Mangina ianao. Za tsy angina e. Tsy tongo-bolo akory ny vavako ka ho tapenanao. Aleo aloha tsika miresaka tsara iaina. Hitandreny. Tsy te hiainao aranga ty a. Rehefa nanaiky langolangonao ny reniko dia izay ataonareo any fa ny fiainako aza idirana. Tsy mila ny fiantranao na dia kely akory aza. Ny fiainako aza hidikidirana fa tsy raiko ianao akory. Moramora aloha dia hazavao e. Tsy hainao sa ho dinao tsy fantatra. Izy no resaka tamin'ny Ramsey Julien napiditra atao amin'ny orinasanay ihany kay. Fanampin'izany, io le mpampiasa nampitaraina ny dadana nanao tsinontsinona azy tamin'iny. Tsy fantatro hoe. Dia efa miteny tsara izay hidikidiro ihany ny fiainako. Izay anabeazana tsara ny zanakao tsy mahay miaina iny atao. Fa inona ianao? Rehefa niesorinao tampoko ny draiko dia tsy mila nao solony Moramora aloha ry aina. Izany no izy mora miorina fa nga moramora nampitsaliana io Avy eo modomody manao asa soso mavidrika ty am-piangonana. Zao lasa mampihemitra tsy hivavaka ato tsony koa. Mety ny nataondrika. Tsy ho sahiverinao tsony iny ndra manakambo. Noho ny fahatahorana azy zany na tonga anjaka tsy nandeha mivantana tany tsony fa naleo ny asa taty an-trano. Ka dada mihitsy angeny tsy azoko roneny. Niova be izy hatramin'izay ny faneraserany tamin'ireny olona ireny. Hitako, manoatra nao ireny azonody ireny. Raha tsy mihetsika dian'izao tsika, lasa raha vavindry tsy fidiny iny. Aza miteniteny foana roneny. Ka marina izany ko. Mahatsiaro responsable amin'izy mianakireny dada tamin'ny nahafaty an'indrangah iny. Iza mahita raha te hameno ny banky izy dia hanao rainy mihitsy. Tsy manaiky an'izany kosako. Tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany Ny dadako tsika ambanako namin'izana amin'izy izany na izy faty olona aza. Ny avany ataony tsinotsinona sy ambanimbaniny rehefa tsy manana fa
reny ampiana sy solelafana ohatry ny ninona. De gaga. Raha nampy ihany ve tsy ireo mpiray tam-po amindreo no tokony jerena voalohany fa tsy olona tsinitsinina ry. Izandray zao zany. Le efa fantatrao e. Hitako koa ny lasa mandray andraikitra sy masotosoto ny vavaka tato ato izay kay any koa le raha matoa iny. Tonga andray ianao a. Za kosa aloha ry data tena tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany a. Tena mampitandrina anao tsara zay. Tsy anaiky inona? Zaniko. Miteny tsara aminao koa ary Saoly, tsy mampidipiditra saina ratsy eo andohany io zazy io a. Ny aretin-tsainao azafindrano mihitsy. Iza ny marary saina? Izy sa ianao? Afaka kelikely koa de hoentina hipetraka aty zany izy mianakireny. Kanto a. Tsy misy tokony asary-piaro andry fa tsy mieritreritra ny anakalo anareo mianaka amin'izaniza mihitsy a. Avy ety izany zanako zany. Tiako anendry. Tiako nareo mianaka. Ary tsy mbola nieritreritra ny ampirafa nareo namin'izy zany hatreto fa matoky nareo. Hatreto? Hatreto? Raha hoe endrikendrehana amin'ny zavatra tsy ataoko foana, ohatra ny vao maika mandrisika any izany. Rehefa mbola mipetraka sy endry aloha azo dia misoran'Andriamanitra. Tsy tiako ianao lasa mihafahafa amin'koatran'izao ka. Tsy tia an'ny nentsondry. Ianao ve moa tsy ho tiako foana ny mahareniko anao e. Ny dadako efa tsy hitotsony azy efa tsy vidiny. Dia aka-rivotra ny ivelany any aloha. Lasa tsy tamana atao trano sy tsy miresaka firy amiko intsony ianao. Hifonako raha misy tsy mety nataoko fa tsy zakako raha ianao no tezitra amiko. Tezitra ihany koa no azoko ataoko. Tompo-tsafidy amin'ny fiainanao sy izay olona irahanao ianao. Oka kosa aloha azava ry aina fa tsy mieritreritra hiaraka amin'ny olona iny zany a. Efa mba vehivavy lehibe ihany fa aza tsaratsaraina ohatran'izany. Tsy haiko aloha e. Andeha tokantrano marina ary neny a. Hitokantrano? Fa maninona? Miala tsiny fa tsy te haray petraka aminao tsony a. Tsy mety misokatra aminao tsony ny foko. Manjary lasa fahasorenana ho ahy fotsiny no mody ato. Andray kosanaka. Fahavaloko iny olona iresanao iny. Fantatrao tsara ny takaitra napetraka iny teo amin'ny fiainako. Nefa ianao mbola tsara resaka sy mifandray amin'ny ohatry ninona. Miezaka mamely ny saiko fa tsy mety. Amiko rehefa miaraka amin'ny fahavalo dia fahavalo kokoa. Tsy zany kosy. Tsy fanatsana ny draiky tsotro izao no mbola fifaneraserana ho aminy ndrineny a. Ary tsika mianaka samy mivoady fa hiady hatramin'ny farany. Ary amalifaty tamin'ny nanaovany any dada. Fa reny ny zava-nisy. Ka hitanao. Tsy mila fanazavana fanampiny avy aminao a. Fa zavatra efa niarahany aina sy fantatrao zany. Any amin'ny namako aloha ny mipetraka mandra-pahitako asa stabla hiatriako fiainana. Ianao kosa angamba no efa te hamela aho irery dia zaranao aza nisy an'ireny. Samy manao izay tiantsika angatsika izao e. Aleo tsy misy hifampiteniteny. Tsy ho zakako koa raha sanatria misy fotoana aho hody dia iny no ovataniko ato. Indray izany mba fitsaranao a. Angatsy nampanasanao ty lobako menamena ity. Ka tsy hitako ange iny tamin'le raha vao nanasa lamba afako maly. Nanakorotan-damba tao aho za vao nahita nioko. Dia ahoana? Nefa ity izao no tokony anaovako raha rifa. Dia hafa re anaovana fa aza mila vaniny a. Lobaka be dia be ireo. Maninona raha mba sasana vetivety fa maina io e. Za mbola elela vao andeha. Dia lobaka ray indray ve ny tadiavanao anafarako andravao e. Ianao koa ve mba misaina sa tsy e? Ory Saoly a. Misy masinina ny ao e. Mampiditra ny eo vetivety ve dia ho sarotra be aminao. Sady amin'izay lobaka anankiray. Anankiray dia tsy vitanao manasa azy. Dia mandana zany ataoviko. Sotra be nge zany e. Fa vady ianao ty sa inona aloha e. Anjaranao ne mikarakara. Azafady kosa lorin-jaka. Vady ravaky ny tokantrano aho fa tsy piasa akory. Mpanampitsika manana raha izay ny ilainao. Ndraso saiko ataony Denise. Fa ny vadiko no tiako mba hikarakara e. Mba te ohatra ny lehilahy rehetra re Saoly manomboko izao a. Ikeko fa eo Denise. Fa tiako raha ianao no mba handroso ny sakafoko. Hitsihana ampitiavana rehefa tonga. Mba ianao no mipasoka sy mandamina ny lambako fa tsy hankininao mipiasa. Fa tsy rehefa vita ve le izy dia izay ny zava-dehibe. Ka
ka indraindray ry Saoly mba misy zavatra tsy tiako hitany kosa ao anatin'ny armoirako ohatra. De sory eo fotsiny izany amin'ny fotoana ahafantarana hoe hipasoko izy de vita e. Aza manana sarotra-javatra. Hitako mihitsy anie izany izay mahavadiko anao ankoatra ny nananako ny kanto e. Ha! Zany mba vavanao. Fa nahita ny izatany izany anaovana fiteny ohatran'izany Ramsea. Zatra ny fikarakarana izatany de mody mila vaniny aty. Ny fiainantsika ato hatramin'izay mihitsy no tsy mety. Na za na ianao na ikanto. Fa ny fiainanay iza no milamina. Any amin'ny lato. Tonga indray ianao a. Rehefa indra angamba mahafatifaty anao de mandeha anafaty ihany fa zaza ilana vaniny aty foana. Efa zao ny fiainako de tsy misy tokony hovaiko fa mety aminao tsara, tsy mety aminao mahazo mandeha any amin'izay mahafapo anao any ianao fa tsy tambatambazana. Mazava? Lato, fa maninona ianao? Lasa ny zanako. Lasa iza? Tsy te hiara hipetraka amiko tsonoana izy fa fanerasera aminao a. Sa namela ho irery. Nalainy ny entany de lasa izy. Naleo ny safidy hiara hipetraka amin'ny namany. Courage areoko izay. Manahirana ny fiainana. Omeo fotoana kely izy fa tonga saina eny ihany amin'ny farany. Aleo fa hitako eo ihany koa izay tokony ataoko. Za zany na tonga ny tezateza teo aminareo de anjarako mitady an'izay andaminana azy. Misy olana koa nga ianao zany? Tapaka vadiko a tena tsy hiova mandrakizay izy. Fa inona no antony? Nga de tsy azo alamina tsony mihitsy. Nanaja ny tokantranonay foana hatramin'izay ary tsy mbola nanitsakitsaka azy na de indray mandeha aza. Tsy taho an-tsaiko mihitsy zany hoe hisaraka amin'izany e. Ankehitriny tapaka ny hevitro. Fa nohatra be nareo. Tiako raha olona ohatranao ny araka amiko mandrakizay. Fona fa lasa tia sy mitsiriritra anao. Azafady tompoko. Tsy te hiady aminareo aho fa azabanana ny lalako. Fa zay te hiady. Mpamosavy milevina moron-dalana nareo ka matatesa valikitsaka. Azafady fa maika. Sambatra be zany zao nareo fa nitazomina ny tanteraka mihitsy mivadiko. Maninona? Tehirizo any ihany ny vadin'olona e. Ho avy tsy ho elany amin'ny mamanareo any tsy mety fa ampiomaniko ela izy. Ary tsy amelako a. Ary zaza tositosika ohatr'izany a. Ary ny reniko aza treritrerona. So de verindry fa misy matahotra ndry azy eo. Ie. Aza manao adim-borotsiloza ary le ramatoty a. Mba amin'saina ve no ty sahoana ry Saoly a? Vehivavy lehibe ohatrany eo no de mananganady amin'ny zazakely eny an-tsena iny. Zao afa-baraka soma tsara. Aminao zany de mbola zahay indray ve ny diso ry dada? Fa iza nanomboka voalohany. Olona mipetraka tsara tsy mieritreritra any aninona anareo ilana vaniny foana. Ka miverena ny an-trano ary. Malahelo anao nge zay e. Anomoneny eo? Tonton, misaotra betsaka. Tena misaotra betsaka namoaka taty. Tsy misy fisaorana ke. Ary eo lofiniko mafy mihitsy ianao ka. Nanao eo amin'ny fiainako. Dada, andeha hody zay. Andraso aza de... Ngainao mbola tsy hody. Reraka be ty akaina. Fangandry hody any amin'ny eninareo? Ka ho aiza indray ary a. Ka sao de andeha eo koa nareo raha pitsy de ilozanareo za raha tsy mody ihany ka. Ndao andeha. Dada. Ahoana re zany? Tsy misy ninina zany aminay. Minina aminao a. Mety mifanerasera sy tsy mitana lolo-po aminy fa tsy noza zany no antony sarahany tamin'ny vadiny. Izy nefa teny an-dalana de nilokaloka sy nilaza tamiko fa tena tianao. Ary vonina ny amen'ny bangana velan-dada. Ka tsy afen'ny banga mihitsy izy satria... Raha tia azy ianao tsy olana amiko na ifankaty azy nareo. Olon-dehibe mahalala ny ataonareo nareo de tsy misy idirako. Fa za tsy tia hanana olana aminao. Ianao no arena sarobidy indrindra ho aho. Vonina naiky ny fiarahanareo sy ny lehilahy iny ah. Tsy dia azy na ndray azy ohatry ny raiko mandrakizay izany fa no ianao no anekeko azy. Te ho fandrangitana sy amaizako andrefady amanjana ny ratsy toetra tsy miova mandrakizay ireny koa. Raha ianao no nahita ny paozin'ny zareo tany amin'ny borao nahita nanao kalainy dadany teo ah. Iaina,
dia tsara ve zany aminao e? Eny tompoko, miseho milay loatra ireny dia aleo faizina. Ny dadany azy efa mba niovako. Saingy valifaty fa tsy fitiavana no nikeko azy. Ataoko mifantoka tsara ho an-tsainy izany sao dia izy fanantenana izy. Mbola mieritreritra izay hamaliana faty azy manokana fa izy aloha izao nataoko fitaovana hamaliana faty ny vady aman-janany. Efa hainy izany ka tsapany tamin'ny fihetsika eo tamin'ny maraina, saingy vonona hiady sy hanao an'izay rehetra hambabona ny fonao izy, sady manantena fa mbola hivadika fitiavana ny fangahalana ny anatinao any, satria tianao izy ary ny fitiavana maharesy zavatra maro. Renareo teo Valifaty fa tsy fitiavana. Nosoratany Aingo ny Fity. Ireo nanome aina ny tantara. Anjary Liva, Arliva, Famintsoa, Lemek Miajanirina, ary Saloy. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. Miajanirina ny nanatotosa.